Anisan'ny laharam-pahamehana ho an'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana aron-jono ny 𝗕𝗲𝗺𝗺 tsaramaso ao amin'ny faritry Menabe ankoatry ny vary sy ny kabaro. Nanatanteraka fidinana eny fotony tao amin'ny distrikan'i Miandrivazo ny talen'ny fampiroboroboana ny fambolena eo anivon'ny ministera Harivony RAMANANJANAHARY sy ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana aron-jono ao amin'ny faritry Menabe, ANDRIAMIARINERA Hajanirina Serge ary ny teknisianin'ny 𝗕𝗲𝗁𝗺 ka hita fa tsara ny fambolena tsaramaso sy ny fambolena masomboly tsaramaso nataon'ny 𝗕𝗲𝗁 ao amin'ny Kaominina Andranomainty. Arak'izao hitantsika zao aloha dia nisafidy manokana ny hijery akaiky ny famokarana masomboly, izay no nahatongavana eto aloha dia mahita fa miezaka ny ministera avy amin'ny alalan'ny 𝗕𝗲𝗁𝗺 sy ny talem-paritry izay mijery akaiky ireo tantsaha hoe inona no tsy ampy, inona no mbola ilain-jareo amin'izao fotoan'izao. Efa mandeha ny fampiarana ny teknika amintsika amin'ny teny izao efa mandeha ny fanofanana sy ny fanitarana izay anisan'ny ao anatin'ny paikadin'ny ministera ny manitatra ny toeram-pambolena amintsika. Misy karazany maromaro ny tsaramaso fa ny tena imasoana zany dia ny tsaramaso izay misy qualité tsara ary mety ampiroborobo ny 𝗕𝗲𝗺𝗺 any ivelany moa zany ny tena hiasana mafy amin'izao. Fa ny tsena anatiny koa dia hijerentsika hevitra ny hanampian'ireo tantsaha madinika indrindra amin'ny fanatsarana ny mety ho vidin'ny tsaramaso izay tsy avohan'ny zareo mpihinana, izay dia tsindrintsika tsara, tsy avohan'ny zareo mpamboly ary indrindra ireo mpisehatra koa zany dia miaraka jerentsika ny ametrahana an'izay. Amin'ny eo anivon'ny faritra dia manaramaso akaiky an'ireo tantsaha ireo amin'ny fampiarana ny teknika sy ny fanarahana maso an'ireo tosika izay ataon'ireo 𝗕𝗲𝗁𝗺. Resy lahatra amin'ny fampiasana ny masomboly voafantina sy ny fambolena ara-teknika ny 𝗕𝗲𝗁𝗺. Ny tombobe ny vokatra niakatra azon'izy ireo. Misy karazany roa ilay fambolena moa taloha, misy atao afafy dia misy ankaredina izay dia be dépense be sady tsy dia mamokatra. Telo taona ny avy ny 𝗕𝗲𝗁𝗺 zay raha tsy diso dia niara-niasa tamin'ireo ary miaraka mamboly miaraka amin'ireo teknika ary nahazo teknika tamin'ny 𝗕𝗲𝗁𝗺. Fa raha fijeriny 𝗕𝗲𝗁𝗺 tena mitsitsy masomboly sady koa tsara ny vokatra azy. 50 kg na 60 kg mahafeno tany hectare raiky raha teknika izy, dia tany hectare raiky igny mamokatra eo 2 tonnes. Dia voalohany aloha dia masomboly zany tsy manaraka teknika, rehefa nomena teknika izay mikasika an'izay. Raha taloha anao mamboly zany dia any amin'ny 3 sacs de 50 kg, 3 gony amin'ny 50 kg no ambolena amin'ny 1 hectare. Fa zao anao zany gony iray amin'ny 1 hectare. Ny gony iray amin'ny 1 hectare mbola manome kokoa le production le zavatra voakany, izay le 3 gony amin'ny 50 kg. Taloha zany ataontsika hoe moyenne ao amin'ny 2 tonnes eo zany ny hectare, fa amin'ity zany mahatratra 2 tonnes. Fa io koa miankina amin'ny saison de pluie, hoe misy orana tsara le toetrandro. Ny atao hoe tsara moa le toetrandro ty dia mila orana alohan'ny ambolena satria izay no ilaina. Fa rehefa mamboly kosa anao tsy ilaina intsony le orana, dia miankina amin'io zany le tsaramaso aty amin'ny faritry Miandrivazo mihitsy. Efa mijery akaiky ny mpandraharaha afaka miara-miasa amin'ireo mpamokatra ny ministera amin'ny alalan'ny 𝗕𝗲𝗁𝗺. Mpandraharaha izay vonona hiara-miombonantoka amin'ny 𝗕𝗲𝗁𝗺 eo amin'ny lafin'ny famokarana.